Faly-sahirana ny vahoaka gabonais ankehitriny satria natafahonkana an'ilay dynastie goavana be nandritra ny 55 ans diatriza zany fa ny famille Bongo izany, kanefa ity Nandimbiazy izay nanao an'ilay coup d'état zany dia ny généraly Brice Oligui dia mampiahiahy ihany satria fianakaviana ao ihany izy io zany hoe cousin ny Ali Bongo, ary tsy fantatra marina zany ny hoe inona no tena tanjony zany tao ambadik'ilay coup d'état, satria tô Ralexis ihany ny kiody zafy rehefa tena tao zany ny kianty somary sahirana zany ny vahoaka gabonais amin'izao fotoana izao hoe mbola ilay régime teo aloha ihany ve zany no anjaka eto, tsisy inona ho an'ny vahoaka satria izany Gabon izany dia firenena manan-karena dia tena manan-karena pétrole, ny uranium sy ny manganèse, izany zany no arena kanefa dia vahoaka eo amin'ny 2 millions eo fotsiny kanefa tsy misitraka ny arena ananany zany ny vahoaka gabonais. Ka eo zany no hoe mifoha ny intellectuel zany efa mampitandrina ny généraly Brice Oligui ny amin'ny hoe raha ohatra ianao ka mbola hanohy ihany zany ny politika ny Ali Bongo dia ho hitanao ny ahazo anao, fa izay efa tsy hanaiky intsony, efa fampandrenesana zany izay karazana teny izay zany. Ny ao ambadiky ny coup d'état moa zany dia ny frantsay satria ny politika ny Ali Bongo zany no tsy